fiadanano ny tantarantsika androany a dia mitondra ny lohateny hoe aza vonoina ny alika. Nisy lehilahy anankiray izay reniko ny torimaso. Ny mpangalatra nefa mitady hiditra ao an-tranony. Niditra avy tao an-jaridaina ireto mpangalatra ireto ka nivovobe ilay alika nifatotra teo an-tokotany. Fa inona ary izany? Ozy ilay tompony. Za nereraka e, vizaky ny asako ao androany, tsisy atoriana mihitsy. Ny menomenona ny tompon'ilay alika nivadibadika tao am-pandriana. Fa vao maika ny vovo mafy tsy misy ohatr'izany ilay alika. Nitsambikina avy tao am-pandriana ity rangahy ity, nisafoaka mafy dia mafy andeha hampangina an'ilay biby. Mangina, biby ratsy ity, avelao aho atory. Tsisy azo atao, vao maika ny vovo mafy dia mafy ilay alika. Nisondrotra ny atezerana dia nalainy ilay basy nipetraka teo akaikin'ny Brown. Nakabaly izy, nofahana n'ilay basy dia nitofiriny ilay alika. Maty ny bala ilay alika. Lasa izy niverina natory. Afaka matory tsara amin'izay aho izy. Hoy ianao, tena adala ity lehilahy ity. Nanana namana mahafinaritra izy, ilay alikany io. Izay isan'ny ankohonany tsy nivadika taminy mihitsy nandritry ny taona maro. Tia azy, nizara taminy, ny hafaliany sy ny alahelo. Izy no mpiambina ny tranony, niaro azy ary nanao tsara ny asany izy tamin'izany satria nampandre ny tompony izy tamin'ilay loza nananotanina azy. Ka tena adalany ity rangahy ity mihitsy ny nanosika azy hamono an'ilay biby, ilay namany tena mahatoky izay niambina azy ka namelany reto mpangalatra ireo tanao ny ataony. Iza ny mahalala. Sao dia manao ohatran'izany koa tsika, sao dia manao ohatran'izany koa ianao. Ny feon'ny fieritreretanao mampatsiahy ianao fa mpanota ianao. Lavitry ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra ianao. Kanefa dia asainao mangina ny feon'ny fieritreretanao. Mety manana baiboly ianao ao an-tranonao ao. Ilay boky izay anambaran'Andriamanitra amin'ny olombelona ny lalana makany amin'ny famonjena. Ilay boky izay anambaran'Andriamanitra sy ampitandreman'Andriamanitra ireo vahoakany. Ny amin'ny fitsarana izay miandry azy ireo raha tsy mino an'Andriamanitra. Ilay baiboly izay tsy sahinao ariana nefa tsy vitanao akory ny mamaky azy. Asainao mangina ny tenin'Andriamanitra, tsy te handre ny feon'Andriamanitra ianao. Ka ankehitriny miangavy ianao zahay, aza vonoina ilay alika. Ny tiako lazaina hoe aza vonoina ilay feon'ny fieritreretanao.